Vaovao faritra izay hatrany dia ho fametrahana ny filaminana ao Anosibe amin'itony fampifanana izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana ireo tanora ho lasa polisy pokotany sy fananganana andro masom-pokon'olona. Misy ihany koa ny fidinana ifotony izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana iarana izao. Tsy vitan'ny mpitandron'ny filaminana irery ihany no miady amin'ny olon-dratsy fa mila mandray anjara avokoa ny olona rehetra ahafahana mametraka ny filaminana amin'ny toerana iray. Misy araka izany ny fanofanana ireo tanora ho lasa polisy pokotany sy ny fananganana ny andro masom-pokon'olona ary ny fisafoana amin'ny alina eo anivon'ny fokotany izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Izahay rehetrarehetra zao ao moa ireo tanora izay manampy ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fanaraha-maso ireo olona tsy manjary mivezivezy amin'ny alina. Efa nomena anjareo leo afatrafatra ny consigne mahakasika an'izay. Ka amin'ny tanjony ilehibe sy ambaratongany amin'izao fotoana zao dia hoe tana maro ny fandriam-pahalemana. Efa mijoro izahay miaraka amin'ny fokon'olona dia raha mahasamo nareo dia manao fa ampiarina anareo ny lalàna. Ka zay amin'izao fotoana zao ty zegny magnano ny andro masom-pokon'olona. Ireto moa ny ekipa namagna zay faran'izay akaiky indrindra miasa zay magnano entsi ho zavatra magnatanteraka ty fandriam-pahalemana amin'ny tanànatsika ty. Magnentigna atsika vahoaka agnambara ny vaovao tegna matotro mba ahafahantsika ampandry fahalemana ity tanànatsika ty. Fa ny fiarahantsika ny mientigna no ahafahantsika amongotro ny asa ratsy izay ataony avana sasany. Ankilany, misy ihany koa ny fidinana ifotony ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tokony amin'ny fametrahana ny filaminana isaky ny fokotany. Ny tenako moa amin'ny maha tompon'andraikitra voalohany amin'ny MC dia miara-midina mihitsy zany mba mijery hoe inona ny zava-misy ao ifotony ahoana ny fomba iorganiser ny fokotany tsirairay ny andro masom-pokon'olona. Dia maromaro moa zany ny fepetra efa niraisina aminazy io dia ny fizavana kara-panondro dia ny fijerena tsy famelana koa ny ankizy latsaka ny 20 taona miriaria mirenireny akoatra ny sivialina. Mijery ihany koa zany ahoana ny fomba ny misy raindray misy fivorovoriana sisy dikany miloka reny zany zavatra tsy azo atao. Ny olona mba miasa zany mba hita fa tsy hoe olona mivorovory tsisy atao miloka satria indraindray ao ihany zany no mamorona ny saina ratsy mandeha mamaky tany tsy. Nambarana ireo tompon'andraikitra fa na eo aza ny ezaka maro samihafa apetraka, ilaina ihany koa fa hoy izy ireo ny vaovao maro-potitra avy amin'ny olona tsirairay avy. Ilaina ny fiaraha-miasa sy ny loharanom-baovao marina ary azo antoka antony manamora ny fametrahana ny filaminana izany.